fa natolotra androany ihany koa ny atota taratasy vaovao izay manendry ny maso ivo vaovao ny Afrika Atsimo izay olona sy asa eto Madagasikara no raisy ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Vola Ravoavy sy Mamira Samueli. Nanolotra ny taratasy manendry azy asa sy olona eto Madagasikara ny maso ivo vaovao ny Afrika Atsimo ramatoa mode Voeleva Hadlomo tamin'ity androany ity tamin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina teny amin'ny lalam-panjakana Iavoloha. Efa hataona maromaro zany izy ny fiara-miasa tao amin'ny Madagasikara sy Afrika Atsimo. Ny fanohana trano noho izany ny firenena rotota ary nisehatra ny fanamafisana ny fahaiza-manao ara-politika sy ny fahamarinana toeran'ny androm-panjakana no tena ny masoan'ny fiara-miasa. Nanambara moa ity maso ivo vaovao ny Afrika Atsimo ity fa faly tokoa izy amin'izao fahatongavana eto Madagasikara zao ary dia vonona ny hanamafy izay fiara-miasa izay. Manohana ny fitondram-panjakana amin'ny fametrahana ny fahamarinana toerana trany ihany koa i Afrika Atsimo araka ny nambarany ramatoa mode Voeleva Hadlomo.